Tombanana ho betsaka hatratra 700 hatramin'ny 550 mm ao anatin'ny 420 ora ny rotsakorana amin'ny faritra maro amin'ny faranty herinandro ity. Hoy ny Vohibe famantarana ny toetry ny andro nahazo fampitandremana amin'ny loko mena ny faritra Sofia manomboka anio hatramin'ny alahady izao noho ny abetsaky ny rotsakorana. Fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ny eto amin'ny faritra Analamanga, Loatra Mangoro, Vatovavy, ny ilany atsinanana Vakinankaratra ary ny tapany atsimon'ny atsinanana Rapitso Sabotsy 30 Novambra. Sidina telo no fantatra fa efa voahomana ampitohy an'i Nosy Be amin'ny Israel amin'ity volana Desambra ity. Vol charter sidina manokana no manana amin'ny reto sidiny reto. Ny 4 Desambra 2024 izao ny sidina voalohany mampifandray mivatana ny Tel Aviv makany Nosy Be. Ny kompania Arkia no anatanteraka ity sidina mampifandray an'i Nosy Be sy ny renivohitra Israel ity. Olona 7 no namoy ainy vokatry ilay lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ivoaka ny tanàna ny Betroka avy ao avaratra raha avy any Ambosary atsimo ho any Lakaka ny alakamisy tamin'ny 5:00 teo. Razana 7 no hita omaly alakamisy ary 2 hafa kosa no hita androany zoma maraina. Ankizy iray maratra no mbola manaraka fitsaboana raha ny fampitambavao avy any an-toerana avy any Ambosary atsimo ho any Lakaka ity fiara ny arandoza ity. Mahery ny 70 ny mpandeha tao amin'ilay fiara 40 raha ny isa nampitainy Gendarmerie. Fikambanana Silamo sy fikambanam-behivavy any Nosy Be no mifandrimbona manome sakafo ireo teratany somaliana 720 izay avitra tamin'ireo 70 saika iondrana ny Mayotte mitoby ao amin'ny gymnase couvert ao Nosy Be. Ireto somaliana ireto miandry ny solon-tena-panjakana somaliana akazy ireo any an-toerana. Tsy mbola fantatra hatreto raha ny nampitainy tompon'andraikitra any an-toerana ny fotoana hatongavan'ny tompon'andraikitra somaliana aka ireto olona 720 reto. Nanomboka androany tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja basketball lalaovin'olona 3 ho an'i Madagasikara dia fandresena sary no azon'ireo Akwai lehilahy raha ny fanandrana tamin'ny Benin tamin'ny lalao voalohany 7 ambin'ny folo no 5 ambin'ny folo ny isa ny sarany rotonta.